klasy tompokivavy tomboky fotoana izay jeronay tsy fotoana anaovana fanambarana fotsiny ihany fa andro iray manandanja eto amin'ny firenena fotoana isehoan'ny fikambanana vaovao izay manolotra vahaolana ho an'ny hoavin'ny fitantanan-dalam-panjakana eto Madagasikara ny 20 novambra 2021 izay profana sy nahazo mari-pahaizana ny voaka avy any amin'ny sekoly ambony mpampifana mpiasa-panjakana eto Madagasikara fantatso ny maro amin'ny hoe École nationale d'administration malagasy na ENAM izany ao amin'ny sampana fitantanana laharam-bahoaka na gestion publique dia nanapa-kevitra mitondra ny anjara-politinay noho ny fahatsapanay ireo zavatra tokony aretina manoloana ny olana maro sejain'ny administration publique eto Madagasikara dia natsanana ny association des énarques de Madagascar gestion publique na AEMGP araka ny diditsy volana larana faha-enipolo tsipika telo amby telopolo amby zato tamin'ny 3 oktobra 2024 mikasika ny fikambanana eto Madagasikara dia miisa 7 sy 9 ny mpikambana amin'izao ary miasa sy miparitaka manerana ny mampivarom-bosy ny angy avy amin'ny fanambonan-kevitra na ny brainstorming no ny teny vahiny izay nataon'ny mpikambana noho ny fahatsapana fa ilaina ny fanavaozana sy fanombenana fitantanan-dalam-panjakana eto Madagasikara mba hahafahanay mamarimarina ny filan'ny vahoaka sy ireo fanahy lehibe izay amin'ny ilainy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa inona no ampisin'ny AEMGP na ny association des énarques de Madagascar koa satria efa tapotra ny vanim-potoana fitantanan-jahara miandry fotsiny ary tsy mandraindraikitra ihany koa na hoe administration pasifa hoy isika dia maniry ary manantena zavatra lehibe avy aminay ny vahoaka ary nandrafitra ny vahoaka malagasy nisy ny fitantanany laharam-bahoaka mangarahara tompony andraikitra ary mahomby ny tanjona dia ny anangarana ivitoerana fahaiza-manao ambony na pôle d'excellence hoy teny vahiny afaka manavao ny fomba fiasa eo amin'ny sehatra ny laharam-bahoaka amin'ny alalan'ny fampidilana ireo fenitra iraisam-pirenena avolenta toy ny new public management sy ny gestion axée sur les résultats na ny gary ny association des énarques de Madagascar dia tsy fikambanana politika akory fa vondana iray mirahiny ahitana manampahaizana sy teknisianina maro efa miparitaka eny amin'ny ministera isan-tsokajiny eny izahay sy eny amin'ny sehatra asa tsy miankina ihany koa ny fahaiza-manao anay no entinay ho an'ny firenena ao anatin'ny rafitra ny fikambanana dia misy ny fikarohana AEMGP ny iraka ataony dia ny mandinika sy mamakivaky ny toetrin'ny fitantanan-dalam-panjakana eto Madagasikara ary manolotra vahaolana azo ampiarina na ataontsika hoe cercle de réflexion ihany koa izany isa-taona izahay dia ezaka amoaka ny tatitra momba ny toetrin'ny fitantanan-dalam-panjakana malagasy ary mety anakihana ihany koa nefa fa kosa amin'ny mety olo-kevitra mba hambenana ho tsaratsara kokoa ny administration eto Madagasikara koa manao antso aho ho an'ny fanjakana sy ireo mpiara-monina internasionaly sy iraisam-pirenena ihany koa izahay amin'ny fiaraha-miasa ny association des énarques de Madagascar dia teknisiana azo itisana sy mahaleo tena ary manana ny fahaiza-manao tombokilasy tombokivavy vonona andray anjara-bolika amin'ny fananganana fitantanan-dalam-panjakana miendrika manaraka ny fanatotoloana ary mamaly ny fandriany malagasy tsiraray izahay ho atsoe mahavita ny voma efa natao izao fanambarana izao anio zoma 9 marsa 2024 teto Antaninarenina miara-manao sy mety ambany ny mpikambana ao anatin'ny vao rehetra izay tarihan'ny folo Rivosely Zaratokony Aina sao tatokolahy makasitraka tokombary